faly miarahabantsika rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity na hanombohantsika vaovao sy ny zava-misy moa dia ny zavantranga tany mora feno mananjary teratany sinoa dimy lahy tratra tao anatin'ny toeram-pitrandrahana volamena teratany sinoa dimy lahy no tratra tao amin'ny toeram-pitrandrahana volamena ao mora feno mananjary nandritra ny fidinana ifotony nataon'ny police de mine tany antoerana tamin'ny 1 novambra 2024 lasa teo iny nosamborina avy hatrany ireo teratany vahiny ireo fantatra ihany koa fa tsy ara-dalàna ny fahatongavan'izy ireo eto Madagasikara rehefa nataon'ny fisavana tsy nahitana passeport na taratasy fahazahoan-dalana hivahiny ary indrindra tsy nisy taratasy ara-dalàna amin'ny fitrandrahana volamena izay nataon'izy ireo ny amin'ny resaka fandriampahalemana moa dia nidina tany amin'ny commune Ambanivohitra Isoanala niaraka tamin'ny OMC Betroka ny solombavambahoaka izay voafidy tany antoerana izy ireo moa dia nitafa sy nitondra fanentanana ho an'ny ireo vatandela anarivony izay tonga nanatrika izany resaka fandriampahalemana ny tena votoatindresaka nandritra ny ity fiaonana ity hamerinana haingana ny filaminam-bahoaka ao amin'ny commune Isoanala raha ny fantatra ihany koa dia hisy zandary anjato ny hipetraka mahagitra any amin'ny fagitra atsimo hipetraka mahagitra fa tsy handalo toy ny teo aloha ary mbola hiampitandro filaminana hafa koa aza izany fa ny amin'ny resaka fandraharahana kosa dia misokatra amin'ny mpandraharaha malagasy ny fitrandrahana drakaka misokatra tanteraka ho an'ireo mpandraharaha malagasy manomboka izao ny sehatry ny fitrandrahana drakaka eto Madagasikara nambaran'ny ministry ny Jony sy Toekarena Manga Andriamatoa Tsanikity moa fa tsy hisy fiafiana ho an'ireo mpanao kolikoly ary hatao fanadiovana tanteraka ny sehatry ny Jony mba hiverina tanteraka amin'ny ara-dalàna ny asa rehetra ny 12 Desambra 2024 no hanokafana amin'ny fomba ofisialy ny taom-panjonoana drakaka manerana ny nosy nambarany Andriamatoa ministra ihany koa fa tsy ny drakaka irery ihany no velomina fa isan-karazany ny vokatra avy amin'ny ranomasina toy ny makamba sy ireo zava-maniry ary ny biby an-dranomasina hafa izay hosokafana amin'ny mpandraharaha rehetra tsy ankanavaka ihany koa ny amin'ny resaka zavakanto sy ny mozika 20 taona no ny akaran'ny Marion Antsehatra rakotra olona tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny andro omaly fahombiazana tanteraka ho an'ny seho nataon'ny Marion andro Alahady 12 Novambra 2024 izay tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina fotoana nanamarihany faha 20 taona ny akaran'ny ity mpanakanto fantadaza ity Antsehatra moa izany lany tanteraka ny tapakila tamin'ity seho izay nataon'ny Marion ity tonga nanotrina sy nampiara-peo taminy nandritrany izany ireo mpanakanto maro toa Anira Bosatarika THT Big Jimda Agradskien spesialista sy ny sisa nanakoako araka izany tao amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena ireo hirana fantarany maro any Marion toy ny Megirl ianao ilaitianao miangavy fatia antsoanao Andriamatoa filohampanjakana Mikael modia nilaza zavatra maromaro nandritra ny fandaharana manokana izay notanterahana tao amin'ny televiziona malagasy tolona ho an'ny firenena no natao hoy ny filohampanjakana nandritra ny fandaharana manokana izay nataon'ny filohan'ny fanavozan'ny republika Mikael Randrianirina mo no nilazany fa tolona ho an'ny firenena no natao fatsoan'olon-tokana nisy teboka maromaro no resahiny nandritra ny izany toy ny fikoanandoham-pirenena no hametraka ny rafim-panjakana ho any amin'ny republika vaovao teknisianina no betsaka amin'ny ireo mandrafitra ny gouvernemanta fa tsy mpanao politika ary sazina avokoa ireo voapirofo fameloka tsy valifaty politika izany fa fampaharana ny lalàna nambarany ihany koa fa averina any amponja ireo gadana vokatsy ara-dalàna ary hisy ny fanadihadinany amin'izany hahenina ho efatra ny tale eo anivon'ny Jirama ary hisy ny fividianana groupe vaovao 40 megawaty izay hoentina mamatsy any Antananarivo Antsirabe sy Toamasina averina eto Madagasikara ihany koa Imam Ravatomanga ho tsaraina ary averina eto ny vola izay lasany nambarany Andriamatoa filoham-panjakana fa asina bloc sanitaire manerana ny université rehetra mba hisian'ny cadre de vie tsara ho an'ny mpianatra atao laharam-pamehana ny famatsina herinaratra eny amin'ny ireo université ny fanirina ihany koa hoy izy dia ny hamita ny tetezamita ao anatin'ny 2 taona ireo dingana fitsapakevy-bahoaka momba ny lalam-panorenana ary aveo mifidy ny filoham-pirenena ny FFKM no afaka mifandray amin'ny rehetra nampomba nampanohitra na fiarahamonina rehetra ary antsona avokoa ireo herivelona rehetra amin'ny concertation nationale nambarany ihany koa fa ampidirina ny mpisehatra rehetra mba hampihenana ny vidim-piainana notsondriny manokana ihany koa ny ady amin'ny famotsiam-bola no hiadina mafy izay fototry ny kolikoly eto Madagasikara any
Anisan'ny fanavozana goavana ny fampianarana amin'ny teny malagasy sy ny tantarany Madagasikara. Hisy ihany koa ny antermiran'ny tanora aorian'ny concertation ary atsahatra ihany koa ny fakan'ny Comité national de la vanille vola isaky ny kilon la vanille. Anisan'ny marika fiovana lehibe izay napetraka ihany koa ho izy dia azo torina eny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ireo mpitondra fanjakana amin'izao raha toa ka tratra manao ny tsy mety sy tsy manara-dalàna. Efa jato sy 3,000 ny recrutement hatao amin'ny taona ho avy ary efa voasoratra anatin'ny LFI 420 izany. Izany na tsy izy intsony ny fahatarany vatsim-pianarana. Misokatra tanteraka ho an'ny rehetra ny TVM enina ireo mpanohitra aza. Efa miparitaka any atsimo ny miaramila amin'izao hampandry ny fahalemana. Vonina ny fanjakana hanampy ireo voa mafy tamin'ny tolona. Noho ny farany ihany koa moa dia nilaza ny filoham-panjakana ny hoe anjaran'ny vahoaka ny mitahaky ny filatsahan'ny Colonel Mikael Hofdina Natsia mimpirina aho rehefa tsy mahavita azy hoe izy. Reny moa ny FDB izay nambarany filohan'ny fanavozana nandritra ny fandaharana manokana tao amin'ny televiziona malagasy. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka yato misesisesy zay fahatsala venen'ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.